Dray andro iny a nisy ankizy vavikely izay Miora ny anarany. Mahafatifaty anie izany e. Petraka tamin'izay tranokely izay sy ny mamany. Be fanontaniana izany raha zaza. Neny eo, ino ireny zavatra mangirana amin'ny lanitra ireny? Kitana kireny a. Lasa kitantsika rehefa maty. Tsy mpanan-karena ary Miora ka kilalao ray, raoby ray, sy kiraro ray ihany ny ananany. Kiraro azo ilay izy dia manaikitra be fa tsy maintsy miafy e. Iny ihany sisa ny ananany. Dray andro naharary ny mama Miora. Dia lasa nandeha nividy fanafody ho an'ny mama Miora. Teny an-dalana dia nahita kiraro menamena tsara tarehy. Mbola vaovao be anaty baoritra. Tsy haritry Miora fa nentin'ny mody. Jerena e, hitako teny an-dalana. Tsara e, sady pointurako tsara mihitsy. Ory Miora, dia ahoana raha kiraron'olona no nalainao? Averenao aingana amin'izay ahitanao azy. Raha tena nisy tompony tsy nahavelany teny an-dalana niaraka tamin'ny baoritra. Mety adin'ny 2 fotsiny ko. Ishi ny an-dalany. Izany nahita dia anaitsy izany. Miora, eno tsara. Mbola tsy mahavidy anao kiraro vaovao azy aho, fa kiraron'olona iny. Ka aza be loha. Tsy anao iny dia aza anaovana. Azonao ve izany? Mahatoky anao Na alahelo ery Miora sady nanaiky tsy vidiny. Dia napirimy tao ambany fandriana ilay kiraro. Dia nandeha ny volana sy ny andro dia indray andro tady ny mama Miora. Tsy hitany n'aiza n'aiza ny mamany. Dia fantany hoe lasa kitana ny mamany. Dia ny ampitsiny iny nalevina ny mamany. Dia ilay kiraro menamena nanaova Miora. Gaga ny olona hoe fandevenana ny mamany. Dia nefa Miora manao kiraro menamena midorehatra. Fa tsy ny raharaha Miora. Tiany loatra ilay kiraro menamena. Nisy ramatoa efa lehibe taona nandalo ny toeram-pandevenana. Dia naheno hoe ka hamboty ray aman-dreny Miora ka nianatra azy. Manomboko izao dia raiky hipetraka amiko ianao. Ataoko izay mahatafitanao amin'ny fiainana. Ataoko olobanina sy mahay fianarana. Dia lasa nanaraka an'ilay ramatoa Miora ka niara-nipetraka tamin'ny tao amin'ny trano tsara tarehy. Ory Miora, dia iny kiraro iny foana ny anaovanao isan'andro. Efa maloto-toto iny fa ndao ariana dia soloina vaovao. Tia ihany ny kiraro tiako sy anaovako. Moa e, aza be loatra any io. Ividiana kiraro tsaratsara noho iny ane ndry e. Tena marina e. Dia nanaraka ny tenin'ilay ramatoa Miora ka nariany tokoa ilay kiraro mena tena tiany. Nandeha ny fotoana tsy tadidin'ny Miora intsony momba an'ilay kiraro. Dia indray andro lalao tao amin'ny efitrano Miora. Efa manana akanjo be dia be, kilalao be dia be ary kiraro be dia be Miora. Dia nahazo kiraro vaovao Miora tamin'io andro io fa tsy tiany akory. Tao kiraro manga? Iza koa ny anao an'io? Tsy zaloa e. Dia natsiaro sy nalahiran'ilay kiraro menamena nananany taloha Miora. Nandeha fotoana lasa mademoiselle tsara tarehy Miora. Fa mbola belo be ihany. Na dia efa tambatambazana be ery ary. Inona koa ty? Tsy zalo ny akanjo an'iny. Izay ako manokana ho anao nefa ty. Fa inona koa ary tony sakafo tony? Ga tsy isy voaendy? Mba andramo e. Naraim-bava fotsiny ary. Nalahelo mafy ilay ramatoa nahita Miora tsy nentiny sakafo ka nanendy ovo azy. Dia nentiny tamin'ny efitranony. Tamin'io fotoana io mbola nanala kiraro Miora. Jereo ne, jereo tsara.
Manaikitra daholo ny kiraroko rehetra. Are ao fa fitianana akanjo vaovao sy kiraro vaovao ianao, sao dia sao tsika dia hiainga. Teo ny eo dia lasa nakany amin'ny mpivarotra Miora sy le ramatoa. Jere, ohatran'ilay kiraroko taloha iny mihitsiny. Tapa-kevitra fa io ny kiraro vidiako. Miora, aleo mividy kiraro afaka entina n'aiza n'aiza. Io kiraro mena io nefa mifidy occasion e. Sady efa kely sisa ny vola aty. Lasa mandeha tongotsika mody vao mividy an'io. Aleo ilay kiraro mainty eo akaikiny ike vidiana. Dia ndao amin'izay hody fa fezaka be ny tongotro. Dia vidio izy roa e. Raha tsy mahazo an'ireo kiraro eo dia aleoko mandeha tongotra manomboka izao. Tena maika izay, tena mazan-doha ianao. Dia nividian'ilay ramatoa ary ilay kiraro mainty dia nampiana an'ilay kiraro mena mba hampifalifaliana Miora. Fa dia lany ny vola e. Nandeha tongotra mihitsy anoto fa tsisy frein hodiana. Naharary mihitsy ny ara ny tongotr'ilay ramatoa. Izy koa efa nahazo azy taona raha teo. Fa tsy nirarahin'i Miora izany e, fa lery izy nody. Indray andro nisy fandevenana tao an-tanàna. Dia efa miteny azahay, fandevenana ilay andro fa tsy fety tandremo ilay kiraro menamena indray ny anaovana any. Dia teo tokoa ilay kiraro mainty mety tsara amin'ny fandevenana. Fa ilay kiraro mena vidian'i Miora. Nanaovany ilay kiraro mena dia nisaroana ny zipo lava. Dia amin'izay hoe tsy hitan'ny olona. Dia tsy fantatry ilay ramatoa tokoa hoe kiraro menamena ny nanaovany tao e. Fa tany am-pandevenana ozy nareo. Hitan'ny olona ihany hoe kiraro mena midorehatra no nanaova Miora. Raikitra ny fifosana. Noho ny en'ilay ramatoa ny fosa mandeha, tezitra be ilay ramatoa. Tena tsy nenonao mihitsy zavatra teneniko anao Efa teneniko ianao hoe kiraro mainty anaovana fa fandevenana. Mazan-doha leo anao aka. Nisy tovolahy nandalo tamin'izay dia nahita hoe tsara tarehy sy mahafatifaty Miora. Dia lasa izy nandohalika sy namboraka ny fitiavany amin'ny Miora. Tsara tarehy sy tsara bika ianao mademoiselle. Tena babo sady manendrika be anao reto kiraro anaovanao reto. Aza miteniteny foana eo. Mariny zanako. Raha ohatra hoe tia mandeha anao dia tongava ny fety ao amin'ny rova raha riva. Fa lery Miora fa voasa amin'ny fetin'ny prinsy. Prinsy izao mihitsy no nanasa azy ka nanomboka nandiha. Fa tsy nety nijanona intsony e. Ilay olona tsy mety mijanona mandiha ny tongotra. Fa misy inona? Fa misaviny inona ity? Dia nanomboka nitsambikimbikiny eraky ny tanàna. Miora! Very anaika! Dia nenjehan'ilay prinsy avy aty aoriana fa tsy voahetsika e. Mafy loha be ilay kiraro, tsy mety mijanona mandiha. Na handeha lohasaha, na handeha tendrombohitra. 3 andro be izao Miora nandiha foana. Naharary ny tongotry Miora amin'ny farany, ka lasa fijaliana ny fandizana. Oka re izay e, tena oka marina e. Na handeha tamin'ny fotaka, tamin'ny fentsilo, fa tsy nety nijanona nandiha ilay kiraro. Oka re izay fona e, tena tsy hanao mazan-doha intsony e. Mba marina mafy. Moa kiraro ajanony amin'izay. Mamety toka fa tsy hanao mazan-doha intsony. No nifantatry ilay kiraro hoe tena nanay Miora tamin'ny hamafisan-dohany dia niala tamin'ny tongony amin'izay ilay kiraro. Tsy afa-nitsangana akory Miora fa ilay kiraro tsy nijanona nandiha e. Na nandiha irery aza. Nahita azo atao teny Miora dia lasa nandeha mody moramora. Tongony amin'io marary farak'izay tsisy fa niafy fotsiny mandra-pahatonga any an-trano. Raha masom-pifaliana ny lasaka noho ny tonga tao an-tranony izy. Fa lery raha matoa fa nahita azy tafody. Tena fona fa mazan-doha be taloha. Ao fa hiezaka amin'izay manomboka eto. Lasa ankizy vavy makatoro lehibe Miora
sady manampy amin'ny raharaha ao an-trano. Nisy nandondona ary indray andro tao am-baravarana. Ilay printsy ny tao. Fitadiavako anao hatraiza ary Miora. Faly be afa nahitanao ihany. Faly ery Miora fa nahita an'ilay printsy. Nanomboka teo nahay niara-miaina amin'olona Miora ka tia ny olona rehetra. Vita tompoko. Dia izay zany rakizy tsy mila mazan-doha fa mihaino tsara izay tenenin'ny dada sy neny. Dia mila manampy amin'ny raharaha ao an-trano. Dia farany rehefa hoe zavatra tsy hainao dia aza raisina.